Baolina kitra ny fokotany kosa indray fotokotany izay no anaran'ity hetsika ity, izany hoe ireo ankizy latsaky ny 12 taona eny anivon'ny fokotany kosa indray no ifaninana ao anatin'izay ilalao baolina kitra izay. Misy ekipa hatrany 70 any no andray anjara amin'ity ifaninanana ity, mpiara-miombonantoka amin'ny mpikarakara ity hetsika ity ny RTL Madagasikara. Mifoto fokotany sy hatray ifaninanan'ireo zatovolahy latsaky ny 12 taona amin'ny lalao baolina kitra. Ekipa misy 70 avy amin'ny boriboritany enina eto an-drenivohitra no ifaninana amin'ity mifotofokotany ity. Mpiara-miombonantoka voalohany amin'ny fikarakarana ity fifaninanana ity ny RTL Madagasikara. Ataontsika androany moa zany ny fampivondronana ireo ekipa rehetra izay andray anjara amin'ilay tournoi mifotofokotany. Fotofokotany moa zany dia fifaninanana baolina kitra ho an'ireo ankizy latsaky 12 taona. Ny fotofokotany dia tohanan'ny RTL manomboka ny 30 martsa izao manomboka fifaninanana ka hatramin'ny volana May. Ampahafantarina antsika moa fa RTL dia anisan'ny mpandraharaha mavitrika amin'ny fampiroboroboana ny fanatanjahantena eny fotony. Zany mahatonga ny RTL manohana izao fifaninanana izao. Ampatsahivina antsika fa ny fivoaran'ny fifaninanana dia azontsika jerena amin'ny fahitalavitra RTA ary azontsika arahana koa ao amin'ny page Facebook ny RTL Madagasikara.